Anisan'ireo olo manakaja nanatrika saname voninahitra ny lanonana fanolorana maro paizana ho an'ireo mpianatry ny université vondrom-panabeazana ASEM teny amin'ny CCI Vato ny zoma 10 febroary 17 ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana. Orom-bato no anarana ny salorany diandian'ity izay nahitana mpianatra efa ho anjatony izay mitsinjara amin'ny sampana maro samihafa. Ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra manokana dia nanambara fa mendrika ireto mpianatra reto tamin'ny ezaka izay nataony. Nisy ny finiavana hoy izy sy ny fitiavana. Tsy noadinoany ihany koa ny fankasitrahana ny ray aman-dreny sy ny sekoly ny université ASEM izany ary ny mpanabe ao aminy izay samy nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'ny fikarakarana ireo tanora ka nazahoana ny fahombiazana. Tsara manamarika fa anisan'ireo olo manakaja nanolotra ny maro-paizana ny ben'ny tanàna ny Arivo Lalora Valomanana.